Tsika ny tompo dia ara-paina mpitiavana indray tsika androany a faly tafahoana indray isaky ny maraina dia manana fahazarana hoe Jesosy menao maraina vaovao inona indray niseho androany fa fantatro fa tsara loatra ianao manomana zavatra tsara ho anay ianao isan'andro ianao zany dia miteny zavatra tsara foana dia ao anatin'izay fotoan'izay dia tena hoe miasa mahery eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, afaka mahazo toerantsika tompoko. Marina ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo hoe ninona zavatra ataontsika dia tsika foana no matiantoka fa tsy Andriamanitra akory. Raha manao zavatra tsara ianao dia ianao mahazo tombony fa tsy Andriamanitra akory. Raha manao zavatra ratsy ianao dia ianao voa fa tsy Andriamanitra akory. Raha ohatran'izany ilay izy dia izao manana antony tsika kristianina hanao zavatra tsara foana. Indraindray manko ny tena olana rehefa ilay ohatrany hoe mamela heloka olona iray ianao izao dia ohatrany tonga ianao dia manana fahatsapana izany hoe za kosa ve ny amelana io, ohatrany hoe ao an-trano izany hoe mpivady dia za kosa ve izy ange ny diso e dia za ve ohatrany hoe mpiray tampo indray dia za tsy handefitra izany fa aleo ho hitany tsara fa izy ny zandrina izy ny zoky tokony ho tonga saina, ohatrany hoe te hameny hafatra te hisongadina foana izany dia izay foana indraindray amin'ny problème. Fa rehefa fantatrao hoe izay zavatra tokony rehetrarehetra tonge dia iny ny zavatra iny dia ho anahy daholo ny tombony. Dia amin'izay fotoan'izay tsika tsy tsika intsony raisina lahatra hoe mba mangina moa mba mandeha fera moa fa ianao zany ao anatin'ny fotoana anginanao tonga dia fantatrao hoe hay nareo angina fa Jehovah niado anareo. Za zao raha vao mangina eto tonga dia mahazo mifankasitrahan'Andriamanitra. Za zao raha vao manao an'izao tonga dia fantatro mihitsy fa za zao raha vao miady eto tonga dia miakatra ny tensionako. Hitanareo ilay izy lisany tsy maintsy misy gadoany foana fa anjaranao no mamantatra an'izay. Zavatra zaraiko androany dia izao hoe tokantrano miaina miaraka amin'ny fotoanan'Andriamanitra. Tadio tsara fa nisy fotoana pasteur Dolo fa nampianatra momba amin'ny fotoana sarobidy izany fotoana izany. Tsy tokony lanilaniana amin'ny zava-poana ny fotoana fa ny fotoana matoa no omen'Andriamanitra fotoantsika dia tsy hanaovantsika izay dany mikibontsika na izay tiantsika fa tena misy ny anjaran'Andriamanitra, misy ny anjarantsika dia tokony mahaitsika mifehan'izay fotoana izay. Raha resaka hoe fotoana ny resahana manan-danja be eo amin'ny fiainantsika ny fotoana satria raha diso fotoana ianao dia diso zavatra be dia be. Ohatra hamonjy sekoly ety ianao zao dia amin'ny 9 ianao vao tonga satria hoe izay olo no mety aminao dia izao miresaka amin'ilay ololatsy fotsiny izany ianao sisako nareo hoe fitaovandreo rehefa tsy ao tsony amin'izany amin'ny 9 izany fa mety efa tafidina daholo fa misy fotoana tratrarina raha tena te handeha hamonjy sekoly ianao fa raha mangitrano kosa aloha dia mety. Hitanareo ilay izy matiantoka inona ny zavatra mitranga raha amin'ny 9 ny olona anankiray vao tonga eto lany gazoaly ilay izy nandeha taty lany fotoana izy teny an-dalana matiantoka izy reraka niakatra amin'ilay tohatra aminay kelikely to mantsy tena moramora kely miakatra ao tena miakatra ny tohatra io ianao tena misaotra an'Andriamanitra misy tapakana ty amin'ny farany ambony ety misaotra Jesosy fa tonga aty androany dia etra hoe zany avizanana be dia be izany raha amin'ny 9 ianao vao tonga aty hatramin'ny valo sasany ihany ny olona ny eto ny mpanompon'Andriamanitra moa izany izay zany ilay izy dia eo amin'ny fiainana izany dia betsaka ny olona ohatr' izany te ho tonga ahita n'ilay zavatra tedaviny nefa tsy tonga ara-potoana, tsy mandeha miainga ara-potoana. Misy fitenenana izay ilay hoe mandehanana dia malaina ary fa rehefa mazoto maninona ozy izy tsy afaka tsony. Izany hoe za zao zany tsy hoe za hiverina dia hianatra indray anao iny tsy mety tsony. Raha izao any andeha hiditra 3e indray hanala BBC efa tsy mety tsony izany. Izao zany vao mazoto ohatra zao mihitsy zao vao tena mazoto andeha ngambany mahita ny taonako ary ny olona dia hoe tsy aleonao miala sasatra ataon'ny olona fimehezana ianao rehefa avy eo dia eo amin'ny fiainana ohatr'izay mihitsiny
amin'ny fotoana endrasan'Andriamanitra anao tokony anapahanao hevitra tsy manao ianao. Fa amin'ny fotoana amin'izay ianao vao hoe ity efa lany fanakaizany lany efa lany vitsika ny tantely vao hoe ty zao vao angina amin'izay, zao vao andeha amin'izay, efa maneno ny trompetra ny lanitra vao hivavaka amin'izay Tanareo be dia be ny olona zany tsy manararoatra ny andro azo anaova-tsoa ozy izy ny baiboly, araroty ny andro ozy izy azo anaova-tsoa fa maninona ozy izy meratsy ozy izy zao fotoana zao. Eo amin'ny fiainana betsaka ny olona te ho tonga any amin'ny tanjo ny rina kanefa tsy mandeha miainga ara-potoana dia taraiky. Nampianatra pasteur tamin'ny herinandro iny momba ny tantaran'i Abrahama ao amin'ny Genesis 4:9-10 hoe ary efa 920 taona Abrahama raha Agara niteraka ny Ismaela dia eo amin'ny 7:1 indray dia izy ary rehefa 7:70 taona Abrahama dia nisehony Jehovah izy ka nitenenany hoe zao n'Andriamanitra tsy toa mandehana satria koa tsy misy tsiny ianao. Zany hoe raha ohatra zany izy ka tsy niaraka tamin'ny Agara dia efa tokony Ismaela ny teo. 13 ans ozy izy pasteur ny baiboly moa zany ny stagna teo fotsiny. Dia tsika zany tsy hoe andao tsika hiasa roana devoly fotoana telambe io fotoana ny stagna io. Asa mandroaka dia asa maika aloha. Fa zao dia nio tsara aloha hoe sao dia nisy Agara tao. Natonga n'Andriamanitra nanadino any Abrahama satria nivoana tamin'ny programan'Andriamanitra izy. Dia jereo tsara fotsy izy Andriamanitra eo amin'ny 9 amin'ilay 17 dia amaro ny taranaka ao indrindra ka ataoko firenena maro ianao. Zany hoe le fikasana ny men'Andriamanitra hoe ame taranaka anao rehefa mandeha araka ny sitrapoko ianao dia tao ambanin'le teo ny teneniny amin'izay hoe ataoko firenena maro ianao. Zany hoe be dia be zany ny fahasoavana zay mahatonga ny mpamosavy diso lalana makeny amin'ny fasana satria etretin'zareo hoe mbola any le izy satria ao anatin'ny olona anankiray misy fahasoavana be dia be tokony efa nataon'Andriamanitra dia zao maty an'le olona nefa tsy tanteraka le izy satria izy tsy nety niainga ara-potoana niaraka tamin'Andriamanitra mihitsiny. Teto moa zany dia hoe noho ny amin'ny famindrapon'Andriamanitra ny Abrahama dia nanaiky izy zany dia nalefa ry Agara dia nitanterahan'Andriamanitra ihany izy fa zao 13 ans be zao. Zany hoe very fotoana zany. Dia zao hoe miezaka ny devoly zany amin'izao vaninandro antsika zao hatonga anao very fotoana, hatonga anao tsy hibanjina hoe inona ny tokony ataoko atao trano ato. Ny tokony ataon'ny vehivavy sao dia mianatra izy mangina mba tsy hahavery fotoana azy. Ny tokony ataon'ny lehilahy araka ireny zavatra efa fantatritsika ireny miaina mandeha miazakazaka manao ny sitrapon'Andriamanitra tsy terena, miainga ara-potoana mba hahatonga atsika tsy ho diso fotoana. Satria zao Andriamanitra ihany nge mandefa an'ireny fisedrany ireny. Zaho ozy tsy ame fizahan-toetra izay tsy zakanao. Rehefa mandinika ianao zany ny devoly ny roahana nefany izy no te hitaizanao. Dia zao ianao zany raha ohatra ianao hoe ianao tsy te hanaiko ohatra dia tena asan'ny devoly mihitsy tsy mampilamina an'ity tokantranoko ty. Andriamanitra nefa miandry ianao mba hanaika azy. Dia ianao tsy mety mihitsy hoe dia eo amin'izay ianao miantso mpiandry, miantso hoe hoentina ambavaka fa ohatrany tsy vita ny trano, ohatrany tsy mety mihitsy zao, ohatrany ity roainy devolon'izao. Ty devoly ny roahana fa ianao aloha mandiny tena. Hoe sao dia tsy niainga niaraka tamin'Andriamanitra ara-potoana ary ianao. Be dia be ny olona ny diso fanantenana eo amin'ny fiainany tamin'ny décision tsy izy ny raisiny satria tsy fotoanan'Andriamanitra na navelany nandeha ny fotoanan'Andriamanitra. Jereo tsara i Abrahama ny resahantsika izao teo lasa niaritra zavatra be dia be izy. 13 taona zany tokony hoe raha mandinika ianao tokony hoe efa niaina niaraka tamin'ny Isaka zanany fa zao mbola nandeha tamin'ny sitrapony aloha izy dia navelan'Andriamanitra izy teo. Rehefa avy eo nefa ny zavatra natsangana iny tsy maintsy nalan'Andriamanitra ihany. Verina ny voalohany indray zany. Zany hoe very fotoana be dia be. Be dia be ny olona amin'izao vaninandro antsika zao very fotoana. Amin'ny fotoan'Andriamanitra mikasika amin'ny fiainana fizy variana. Dia tavela eo izy ary izay mihitsy ny planin'Andriamanitra
variana manao Facebook amin'ny fotoana tokony hivavahana, variana mamaly, variana amin'ny fotoana tokony Andriamanitra miandry anao. Jereo nge Joba jerevantsika indray Joba zany tena raha mandinika tantaran'ny Joba ianao hoe naninona ary izy raha tamin'ny voalohany dia efa tonga saina. Tena hitako marina tokoa zao fa zao narary ela be aloha, narary ela nefa vao nanaiky an'Andriamanitra tonga dia niteony eo ihany. Andriamanitra tsy miandry ela zany. Rehefa misy olona tonga fotoana raha-potoanany dia eo ihany izy dia miasa amin'ny fiainan'ny olona anankiray. Joba tena zay mihitsy ny anazy. Jereo tsara fa rehefa nandeha ny zavatra fisedrana rehetrarehetra dia mbola nitady lalana izy aloha. Ka zao miaina tao anatin'ny fanamarina tena aloha, zavatra ray nefa ny andrasan'Andriamanitra dia very fotoana tamin'ny fanamarina tena teo dia narary tamin'ny fanamarina tena teo. Fa rehefa ianao tonga sy anarito, ay moa aiza zany nasiako ny tongotro dia ay zany ny andrasan'Andriamanitra anahy. Dia rehefa ty amin'ny farany aty Joba vao tonga saina hoe tena marina zany, tena diso aho tamin'iny. Dia jereo fa tonga toy izy Andriamanitra fiverenan'i Joba no ela. Fa tonga toy izy Andriamanitra hoe zao dia zao ihany ndany ianao maka an'izao dia sitrapy hatrao amin'ny ferinao reo fa afaka ireo. Dia zao tonga dia sitrany ianao zany dia zao izay very rehetrarehetra averiny indroa. Misy fiainana ohatran'izany. Omanin'Andriamanitra fa aza vela diso fotoana ianao. Aza variana miady an-trano ao. Aza variana mirehare loatra. Fa andao hianatra tena hoe anaiky an'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra hoe zao rangaha marina fa mety tena tiany zavatra tiako fa zao inona ny andrasan'Andriamanitra amiko. Atao tokantrano mety misy zavatra ny andrasanao na tena ianao efa ela be tsy mipotra mihitsiny. Ndanao meo izay tadiavin'Andriamanitra aloha fa lava loatra ilay fotoana. Efa tokony ho aiza ny toerana misy antsika amin'ny ara-panasiny rehetrarehetra fa mbola zahatoetra eo amin'ilay fanekena vady foana. Zahatoetra eo amin'ilay fandeferana reny nefa efa hoe ao anatintsika. Amen. Raiso ange ny Estera toko voalohany andininy fahafolo hatramin'ny faharoa ambin'ny folo dia mivako toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tamin'ny andro fahafito no nifaly ny fomban-jaka azo ny divay dia nomeny teniny Meomana sy Bizitasy, Arbona sy Bigtasy, Abagtasy, Setara ary Karkasa tsindrano lahany fito izay nanompo teo anatrehany Aserosom-mpanjaka mba hitondra ny vasy ty vadin'ny mpanjaka hoe ho anatrehan'ny mpanjaka hisatroka ny satro-boninahitra ny fanjakana mba aseho amin'ny olona sy ny mpanapaka ny atsara-tarehany fa mahateza izy. Fa vasy ty vadin'ny mpanjaka nandany tenin'ny mpanjaka netiny tsindrandrilaka tsy netinakany dia tesitra loatra ny mpanjaka dia nirehitra atao ambony ny fahatezerana. Jereo tsara nge ty vehivavy ty hoe tena efa napetraka Andriamanitra teo amin'ny toerana ambony. Fa zao diso fotoana. Tamin'ny fotoana nitenena anazy avy miseho eto tsy nety. Efa voaroaka tany an-tokotany amin'izay vao hoe andeha hiseho tsy mety tsony. Hitanao be dia be zany ny olona noho ny nataony ihany ny madiso ny fiainany. Fa izy tsy tonga saina mihitsiny. Izay ilay tena hoe aza mirehare loatra. Jereo tsara fa tao anatin'ny fotoana te hijery azy ny mpanjaka. Hoe toa ty vazy ty ozy izy. Hoe toa ty izy. Fa za te hijery azy tiako izy misalotra n'ilay satro-boninahitra. Dia tsy nety izy. Tanao hoe fiainana fahazarana sy karaktera mila miova amin'io tsika. Inona niongana niaraka tamin'iny koa izy. Jereo nefa nay Estera. Ary eo avetsika ho miditra amin'ny Estera kay safady. Aloha dia milamina mbola vo amin'ny anina izao. Jereo tsara fa tena hoe olona tsy tokony isy problème. Fa tena tiany mpanjaka tamin'ny fony ary mate hijery azy. Tena nomeny mpanjaka an'izany fitiavana izany. Eto ty tena ohatrany hoe reharehan'ilay mpanjaka eto ty izy mba ho asehoko ny olona ho jereny. Asevo tena hoe zao tena ho zao Jesosy tena mifona aminao. Fa zao noho ny amin'ny toetra dia ny lozany toetra, lozany fotoana. Tsy nanapa-kevitra ara-potoana. Amin'ny fotoana tiany mpanjaka ahitana azy salotra n'ilay zavatra tsy nety.
rehefa avy eo amin'izay andranomaso mivoahana teoko tsy maintsy nahelitra manko tadio tsara aza vela ho diso fotoana ianao aza vela ho diso fotoana tsony ianao manomboka androany amin'ireny fotoana fizahn-toetra ireny omeo izay takian'Andriamanitra raha ivasity teto ny nanaiko hoe okey ay moa mpanjaka kay aloaloha fa anaika dia hoany aloha ary vetivety dia rehefa avy eo averiny atao amin'ny fanasako ihany fa hitanao raha vao tsy mitandrina ny olona dia angalariny devoly izay zavatra izay dia tsy tonga saina tsony fa mieritreritra hoe akidahola ny zavatra rehetrarehetra nefa nahidin'Andriamanitra atary amin'ny farany ambany tary diso fanapahan-kevitra mira diso fotoana tsy napoziny mety hitranga tao alohany ny hoe randa fa raha fata meloza zavatra izay dia mety tsy nataony tsika nefa manana tombony mafantatra ny tokony ataontsika fantatritsika daholo amin'ny fotoana ianao miala amin'ny programan'Andriamanitra dia fantatrao ny valiny tsy tokony hanao ohatrany vasity diso fanapahan-kevitra diso fotoana tsy napoziny mety hitranga hoe ahoana ny hitranga rehefa izao ny zavatra ho ataoko very sady very seza averina any ambanivohitrako enatra benga zany hoe toeranao ve namena olona hafa indray nefa ny ianao tsy hoe na nijangajangy ianao na hoe nanino fa zao diso karaktera kely fotsiny haiko ny hoe misy dika any io zay mahatonga baiboly miteny hoe tsy afaka ianao bara-pandoanao varavety farany diso fanapahan-kevitra diso fotoana tsy napoziny mety hitranga talohan'ny nandehanany ainga rehefa niantsazo ny mpanjaka rehefa natsona tsy nety ny ainga nefa rehefa teo avy amin'izay tsy mety tsony izany hoe mila manaiky ara-potoana ny zavatra rehetratsika amin'ny fotoana androany izay zavatra rehetrarehetra apetraka Andriamanitra eo aminao dia tena taovy opportunité ho anao mamela heloka ohatra raha misy olona tokony avela dia avelao ny heloko ilay olona satria androany ny sokafan'Andriamanitra izay zavatra izay fa tsy hoe rehefa te hamela ianao vao tsy mety tsony alay fisaratsiana ny hoe aneno ny trompetra dia izay ve ianao vao hiteny hoe hanolo tena ho an'i Jesosy amin'izay Jesosy handeha amin'izay dia croisade amin'izay fa tsisy tsonko ny olona efa lasa doloko hoe miaraka aminao any izay efa tsy eo tsika efa tsy eo ka aza atao diso fotoana ianao aza vela miaina foana amin'izay arak'izay tianao fa raha izay tiantsika ke ny hitondrantsika fiainantsika efa ela be tsika mivoa za ohatra izany efa nijoroko favolombelety foana raha za zao ny anontaniana hoe hividanana telefona zao million ve ianao dia ohatra hoe ameo aty fandeha fa za tsy vita izay zay zany ny atao poko zay raha za nomena vola hoe tia omenao 25 millions ohatra dia hoe za ve ny amoaka 25 millions dia ndeha hividy telefona ohatra ny tsy tazana any raha izay dia ozy izy Andriamanitra hoe efa haiko mihitsy izay toetranao izay da aloako tonga dia telefona nomenanao azo hoe ny tiako tenena zany hoe na enao aza nge tsy mahafohy zavatra tsara ho an'ny tenanao fa izy no misaina hoe zao mety aminao nareo izy ka ianao raha vao mieritreritra foana hoe zay tiako ihany io dia ina tena tsy mety fa mila ianao miankina amin'Andriamanitra Jesosy zao atreto amen betsaka ny olona ny tahaka izany variana manao izay tiany fa tsy mampanaiky ny fony andeha amin'ny fotoanan'Andriamanitra ao amin'ny Efesiana 5:1-7 miteny an'izany ny baiboly hoe araroty ny andro azo anaova-tsozy fa meraty izao fiainana izao mila manararoatra ianao manaiky ny vadinao mila manararoatra ianao manaja ny ray aman-dreninao mila manararoatra ianao mity mampiasa izany vokatry ny fanazany fa eto an-tany ny ampiasana an'izany tsy rehefa any an-danitra ianao vao any vao amela ny heloko mivadiko tsy any eto manao an'izany eto ianao no manome ho an'ny mahantra eto ianao izay zavatra rehetrarehetra eto tany daholo ny anaovana an'izany fa tsy hoe rehefa maneno ny trompetra vao izay vao amela heloko amin'izay soran'Andriamanitra raha mbola misy olona mifona aminao tena derao ny tompo fa tokony ianao mihitsy ara ny andeha ho any fa tsy be loatra ny zavatra nataony non tena
fiainam-panahy rehefarehefa amin'ny tany ny fiantsoana an'izany. Amen. Militsika tena manararoatra ny fotoana omen'Andriamanitra antsika. Amen. Rehefa mbola omen'Andriamanitra fotoana ianao dia araroata izany, dia mbola tsy maneno ny trompetra ozy izy ateo, zay vao hanapa-kevitra ny ova, sao dia taraiky loatra mantsiny. Jereo tsara Jakoba indray izany hoe olona tena ara-potoana tsara indray izao no jerevantsika. Jakoba aloha ndray isitsika eo amin'ny Genesis 17:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ankehitriny anaka, maman io miteny io arao ny teniko, mingaka mandosira ho any arana dia any amin'ny labanana dahako. Izany hoe tamin'ny fotoana ny tenenana ny Jakoba hoe mandehana ianao mandeha aloha. Ny mamany nieritreritra hoe hovonoana Esau izy, fa noho ny amin'ny fanekeny Jakoba n'izay teniny reniny izay dia nanokatra lalana hafa tany noho ny seho daholo ny tena hoe ny fitiavan'Andriamanitra ny Jakoba. Nanomboka teo zay vao tena mivoaka ilay hoe Jakoba amin'izay. Ary rehefa miverina avany tsy natsoina hoe Jakoba intsony fa iza Israely. Hitanao ilay izy ao ambadiky ny fiainganao ara-potoana dia manampy anao Andriamanitra. Manampy anao izy amin'ny fotoana zao ianao tena hoe mamela heloka ara-potoana ohatra dia mampahita fitianao Andriamanitra, mamela ny heloka koa izy. Amin'ny fotoana ianao miainga ara-potoana dia miaraka aminao Andriamanitra. Amen. Fa tsy hoe zaho mbola tsy te handeha neny amin'ny mahazanaka ny Jakoba dia fantany hoe mila manohy ny ray aman-dreniny izy, dia niainga ara-potoana izy rehefa naniraka azy ny reniny. Tsy fanahy ny teny taminy teto fa ny reniny ozy izy za tsy teny aminao koa hoe horoahan'ny reninao izy indray ianao, fa mikaonty amin'Andriamanitra izany fanekena sy fanajana ny ray aman-dreny izany. Amen. Manomboka androany raha mbola ao amin'ny ray aman-dreninao ianao fa mbola tsy manambady, mbola tsy vita mariazy le manao peratra otrotony, dia mbola mila manaiky ianao izany. Amen. Ninona zavatra mitranga eo ampangino aloha ny amboponao, fa maneke azy aloha fa ho avy any amin'ny fotoana izy raha tsy sahitenanao intsony. Ka rehefa miaraka amin'ny vadinao izy raha ray aman-dreny mafantatra sitrapon'Andriamanitra moa izany resahako izany tsidikiditra amin'ny fiainanao mihitsy izy fa hivavaka ho anao ny ataony. Dia ianao ary ny teny azy hoe ary nareo to tsy mba miteniteny anay intsony, satria hitanao hoe mahafinaritra be zany anarina zany. Amen. Dia teny aminao hoe hitanao misy fotoana zany mandalo amin'izay fotoana izay ianao hoe mila miaino aloha, fa rehefa avy eo indray ianao rehefa mananjanaka ianao indray no miteny. Dia maninona no misaoty ianao tonga dia any amin'ilay miteny nefa ianao tokony mbola miaino. Amen. Ho an'ny zanaka izany dia teny aminao hoe aitsio dia izao izany zavatra izany, so diso fotoana ianao, maika be izany tsy fotoana tsinona. Raha ho avy eto ianao amin'ny 4 maraina voentaka tsembany atsy ianao ny atahorako tena aza tonga ty aloha be izany aloha amin'ny 9 sasany amin'ny 7 eo tsika manomboka, ka na tonga aloha ianao na taraiky ianao ara-potoana foana mety. Amen. Zay mahatonga ny hoe rehefa mbola tsy vadinao aloha ilay olona tsy miara-matory amin'iny aloha ianao, diso fotoana ianao raha vao zay lasa aloha be. Raha tafalatsaka ao anatin'izany ianao finahy amin'Andriamanitra dia niraso ilay fotoana an'Andriamanitra, izany ange fotoana daholo. Dia maika efa ioka fanekeny Jesosy io. Raha ho tsara ny drafitra aloha aza mandeha aloha izany. Tena tia be sekoly amin'ny 3 maraina ianao dia tonga eto maty ao ambany ao anao. Miala izay tsy mandeha aloha, ara-potoana tsara. Amen. Estera eo amin'izay tsika. Estera 4:7-10 ka hatramin'ny 2:20 dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mordecai nampitondra valiny ho an'i Estera hoe aza manao anakapo fa ho afaka mihoatra noho ny jiosy rehetra ianao saingy ao an-tranon'ny mpanjaka, fa raha angina mihitsy ianao amin'izao andro izao na amin'izao fotoana izao dia dia hisy fahafahana ny famonjena iseho avy amin'ny fitoerana hafa ho an'ny jiosy, fa ianao sy ny mpianakavindrainao kosa dia aringana. Ary iza malala fa angamba ho amin'izao andro izao mihitsy ny nanandratananao
eo amin'ny fanjakana. De jereo tsara nampitondra valiny de nampitondra valiny ho an'ny Mordekay indray Estera ka nanao hoe mandehana ary ohatrany hoe okey ary vorio ny jiosy rehetra izay mba ho sosana ary mifadianina ny amiko ka aza mihinana na misotra telonandro na alina ary izao sy ny ankizy vaviko hifady toy izany koa ary amin'izany no hidirako ao amin'ny mpanjaka na dia tsy araka ny lalàna aza koa raha tahiny maty ady maty. Amen. Mbola tsy lalàna ny tany ilay izy, mbola tsy fotoana ny tany fa amin'ny fotoanan'Andriamanitra nefany. Rehefa amin'ny fotoanan'Andriamanitra ny andananao ka na tsy ara-potoana ny tany ary dia mahita fity foana ianao satria niainga tamin'ny fotoanan'Andriamanitra. Ka amin'ny fotoanan'Andriamanitra zany tsy ianao mandrefy azy hoe amin'izao zao ny tiako na amin'izao fa miaino tsara mibaiko ny fanamasina hoe amin'izao dia amin'izao. Estera teto efa teo amin'ny toerana ambony indray jereo tsara ny tsy nampitovy azy sy ilay vasity voalohany dia ohatrany hoe za ve dia hiverina indray raha maty eo dia ahoana dia saingy vao vetivety ihany ny teto aloha mba hisitrasitraka kely zay vao anaky an'izany. Tsy fotoanany Estera fa fotoanan'Andriamanitra. Dia jereo tsara ny tenin'ny Estera raha maty raha tsy maninona ozy izy fa aleo fa andeha ara-potoana ahako. Dia niainga izy maty sa tsy maty? Tsy maty. Ao ambadiky ny fotoana andananao amin'ny programan'Andriamanitra jereo fa voninahitra. Vehivavy kely anankiray navita namonjy firenena. Avitra daholo na mpianakavin-dray na mpianakavin-dreny tafiditra trano hatramin'ny Mordekay. Tanao amin'izany ny fahasoavana ho an'ny olona miainga ara-potoana. Ka mila tsika miainga amin'ny fotoanan'Andriamanitra fa tsy hoe ianao efa lasa ary aloha ary vao hiverina any ariana ary indray. Mandeha amin'ny fotoananao tsena za te hiverina zazakely indray tsy izay inono any eny dia mezan'ny olona ianao fa izay ny olona fa lasa dala. Efa tsy fotoana finonoana intsony izao fa fisotroana kafe. Fa tsy rehefa te hisotro kafe ianao zaza vao teraka ianao tsy hamena kafe izany ianao fa nono aloha. Tanareo ilay izy mandeha ara-potoana daholo ny zavatra rehetra dia mahaiza tsara mandinika an'izay zavatra ara-potoana izay. Aza maika loatra dia aza tara loatra. Amen. Jereo tsara fa Estera teto tena hoe ohatra tsara. Rehefa nandeha tany amin'ny mpanjaka niaina tao tena nametraka an'izany tena hoe fahendrena zany izy ary mendrika mihitsy ny atao an'izany atao hoe vadina mpanjaka zany satria mety azy ilay izy na tsy ara-potoana ary rehefa tonga mibaiko n'Andriamanitra satria izay mihitsy ny natonga azy niakatra teo ambony teo fa tsy hoe izay nge mahavoan'ny olona vavaka aloha eto mbavaka pastera fa misy an'izao amin'ny fianarana amin'ny asa amin'ny je zavatra materiteranao vao vita zay iny izy nitsita tsony zay ngila izy nitaonao stop amin'izay ny fotoana nefa ianao tokony niarana androso tamin'Andriamanitra foana fa tsy hoe rehefa azonao zay ny tetavinao dia adinonao nataonao pause amin'izay ny taona ny fotoana zao aloha fotoana tsy miaraka tsony aloha tsika fa za amin'izay zao mandeha fa iny zany tokony mety foana dia izay mahatonga n'Andriamanitra manenina foana indraindray. Jereo nge tamin'ny Solomona nanenina Andriamanitra satria le arena nomena azy namadihany an'Andriamanitra indray satria olona tsy mahay manaraka tao. Jereo tsara ireo olona izay mampanenina an'Andriamanitra ireo ohatr'izay daholo. Rehefa azony izay nilainy dia miala amin'izay izy rehefa avy eo tsy nanaraka an'ilay fotoanan'Andriamanitra intsony. Tsika nefa tokony ohatran'izany foana. Rehefa na inona toerana misy ianao dia manara foana fotoana izao tokony manaika fa tsy hoe tamin'ny ianao mbola tsotsotra dia tahian'Andriamanitra toko fa rehefa mba nitahiny tompo amin'izay dia fa iza moa ianao ahoana moa ny anandratany tompo anao amin'izany. Ry Estera na efa tonga tany amin'ny faratapony tany ary mbola etsy any aloha nanaraka hatramin'ny aiko ary efa any faratapony tany zany ny faratapony zany hoe mpanjaka zany faratapony tany io nefa mbola nanetry tena ihany nanaraka nanaiky ihany fa misy ny sasany vao bisikleta rainy azony efa tsy fantantsony ny anaranao
ka te hiteny aminao Andriamanitra ngereto endry loatra io ka io zavatra lalovanao androany io na tsara na inona mandiny tena tsara aloha fa sao de lampilina famantaranandro fotoananao sarotry eo soloa le pilina andananao tsara amin'izay mba tsy hatonga anao tsy diso fotoana ntsony rehefa famantaranandro maty ane no entinao tsy fantatro ntsony amin'ny firy zao amin'ny 12 taona lazainao fa amin'ny firy satria maty ny famantaranandronaoko lampilina de ohatr'izay koa ny olona lampilina amin'ny fiarahany amin'Andriamanitra diso zavatra be deaibe ny olona efa mandeha zavatra be deaibe izy mbola eo ihany satria maninona mbola eritreretiny amin'ny 5 ihany nefa efa amin'ny 3 lava be ny elanelan'izany zavatra zany aza minoatra amin'ny vasy ity rehefa te hitondra an'ilay satroboninahitra nendahana teny andohany le izy misy zavatra nge ampindramin'Andriamanitra anao fa tsy anao fa manana fahendrena ampiasao amin'ny fotoana tokony ampiasana azy le izy fa mila keloka reo vokatry ny fanahy reo ampiasao ara-potoana amen aza ao tokantrano zao raha tena tokantrano kristiana tsisa zany tokony hoe ady trano zany hoe miady be ony le fianakavianao fa tokony rehefa misy zavatra tsy mety ara-potoana tonga de fampiresaka aingana zao dada sineny zao kiseria zao malala tsy haiko zay fampiantsonareo de ohatr'izany satria maninona olona miaraka amin'ny fotoanan'Andriamanitra fa tsy hoe efa ray volana ianao vao mamela heloka amin'ny vadinao engany hoe mbola tsy sofa mbola tsy naneny trompetra eritrereto hoe heloka kely tsisy dikany inony andeha hitazonanao amin'ny zavatra rehetrarehetra poziny iny daholo ny fiainany akisy ny zavatra ho avy zareo tsara mamaky baiboly fa ao amin'ny baiboly rehefa mitany Abrahama izy sao de ianao sy ny taranaka ao hatramin'ny taranaka faramandimy hatramin'ny misy an'izay foana zany hoe zay zavatra taonao androany jinjainy ny taranaka faramandimy daholo donc zany hoe raha tena tia taranaka faramandimy mandinika tsara aloha vao mipataloha sao de ny arina ny lasa aloha ka militsika manaiky ara-potoana mety mbola tsy fotoananao le izy Estera zao tena tsy fotoanany mihitsiny mbola tsy fotoana kosa izy le ao am'mpanjaka tena tsy mety oka ihany aloha dadatoa fa nga tsy azo engaviana angamony tompo ety varotrany iverinao fa ohatran'le vidy voatabetsy manko hoe diko varotra zao ty tsy ohatr'izany miaraka amin'i Jesosy fa rehefa miteny izy hoe miainga anao zao de miainga anao zao zareo Jakoba tanteraka hatramin'ny farany teny fikasanany satria miainga ara-potoana amen ka ny zavatra rehetra ianao zao mety hiteny ka raha Andriamanitra kosa aloha miteny aminahy de tena manaiky izy ange tsy hipoitra aminao zany eny mety hipoitra ihany izy fa aza miandry an'izay sao de anytsika vao miona aminy fa tsy eto aloha fa sao de hiandry azy eto anao efa maniraka olona be deaibe zay tonga anao hiahita azy mifanaikanao vadinao fotsiny ngana vehivavy de lalana hitanao an'Andriamanitra fa tsy hoe aloha mihitsy izy aloha hipoitra mazava-be aloha hita zavana zay avo andeha taraiky tena taraiky raha vao zay fa Jakoba teto mandana vao eo vao nahazo tso-dranona finaritra be tany amin'ny dadany rehefa avy eo nefa andana aingana aloha ndrendray le ray aman-dreny raha tsy mahafantatra kory ena fa ataoko ahoana sady amoy anao ny afoy any Esau ny afoy zao ny ainao ny ainy mamany ny ainy ny tsonjovony fa ny an'Andriamanitra noho ny am'fanekeny tenin'Andriamanitra zavatra hafa mihitsy ny tsonjovin'Andriamanitra any kay vao tanteraka le teny fikasana rehetrarehetra raha tsy niala tao raha tsy nanaiky ny ray aman-dreny de firifiry zany zao ny ankizy diplôme ray carton tsy mety mahita asa ohatra niverenana ny fanekena aloha ndana aloha enoy aloha hoay zany eny ndana mihaino any aloha raha mbola ao le ty aza teno raha mbola tsy manao an'ity ho nareo koa ve de tsy maharaka mihitsy amen ka zao ao atokantrano matetika ny olana de zay tsy fanekena ra-potoany zay rehefa misy resaka atao zao de tokony ara-potoana daholo ny rehetra eo
fa tsy tokony tonga dia mandray fotoanan'Andriamanitra daholo hoe eny e tsy tokony ampiady izany, eny e sao dia avela ilay teny diso teo fa tsy hoe nisy teny tsy pilitra ray fotsiny, enao koa nefa zay mihitsy ny tena tsy zakako ay za zany a efa zay mihitsy zany nefa tena ay za zany efa zay fa ao anatinao ao fa hitanao koa ilay hitarina ohatran'ilay lastika reny, nefa zavatra hitanao mihitsy hoe mahatonga an'ilay olona tafiteny an'izay satria tezitra izy dia niteniteny foana dia zao voaka amin'izay ilay ara-potoanan'Andriamanitra tonga dia mora manadino an'izay zavatra nitenenina teo, tonga dia mora mamela heloka ny zavatra nitenenina teo, izay ny atao hoe ara-potoana fa tsy hoe efa mibata entana ny anankiray na efa voatsindrinantsy ny anankiray va ninona rehefa avy eo io fahadisoana fotoana io ny tena zavatra faran'izay ratsy indrindra. Betsaka ny olona diso fotoana tsy nanaiky ara-potoana dia lasa tonga ny olana, matetika dia isika ihany no mahatonga ny fiainantsika tsy mety. Andriamanitra efa te hikarakara antsika fa itsika ny tsy mety anaiky ara-potoana ny zavatra ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Reny sedra reny mandalo eo amin'ny fiainantsika reny tsy avy amin'ny devoly reny fa avy amin'ny Jesosy reny, satria nahoana tiany hamoaka le fahatsarana ao anatinao ianao. Ahoana moa ny ahafantarana hoe olona be fitiavana ianao raha tsy misy fahakalana mivoaka aloha amoahanao an'ilay fitiavana. Dia izay ilay teneniko hoe aza tara ara-potoana amin'ny zavatra rehetra. Teny tety pastera hoe jereo Jesosy ozy izy nangetaeta rano izy dia tsy nameny reto rano izy fa vinaigre nameny anazy, kanefa ny zavatra nahagaga rehefa nitsonjomina ny lany voany dia rano no mivoaka tao fa tsy vinaigre. Hitanao ilay izy ao anatinao ilay zavatra tediavinao io ao anatinao, fa zao tsondrominy eto aloha tsondromy vokatry ny fanahy eto ilay izy dia mivoaka amin'izay ilay izy rehefa avy eo. Jereo Jesosy amaranako azy Jesosy Kristy dia tena hoe olona nandeha ara-potoana izy tsy niady varotra fotoana zany, efa fatany tsara fa amin'izao oro zao dia amin'izao zavatra zao ny zavatra mitranga, hitantsika tsara raha mamaky baibolitsika fa fantatra Jesosy daholo ny zavatra tranga rehetrarehetra na dia izay hamadika azy rehefa fatany meloa fa tsy tonga dia voateny am-panidina ny Jodasy dia efa niteny hoe lasa elahy mandefa elahy ilay hamadika dia ho gaga ny olona hoe taiza koa Jodasy izay namadika anao teo fa niandry ara-potoanany tsara izy dia hita amin'ny be sy ny maro hoe io tokoa ilay mpamadika kay fa mipoitra teo. Dia jereo rehefa nandray fanasany tompo farany Jesosy dia rehefa niteny izy hoe teo amin'izay izy vao niteny ny ray amin'ireto ozy izy hamadika dia niseho ilay izy tonga dia izy Jodasy hoe za ve zany dia ianao indrindra ozy izy dia inona tenainy Jesosy andanainga ianao izay ataovy izay ataonao, asa variana eo ianao sao dia nahianao an'izay dia hoe tsy handeha amin'ilay izy fa za efa maika hoany amin'izay nitendren'Andriamanitra. Tsy niady varotra Jesosy hoe ndao mihitsy aloha tsika hifanazava fa natahotra Jesosy sao dia diso ny fotoana. Amfiry izy ny tokony ombona fa sao dia taraiky satria efa nitenena tamin'ny Jodasy ilay izy mandanaingana ianao ozy izy ataovy aingana izay ataonao fa maika sy nareo ilay izy. Izany hoe ny fotoana Jesosy Kristy dia tena ara-potoana be amin'ny zavatra rehetrarehetra. Tsy nangataka tamin'ny rainy izy hoe ahemory na arosoy ny fotoana ny azo fijaliana fa tena nandeha izy ary nazavay mihitsiny zange ozy amin'izao dia ho avy ny fotoana afa 3 jours io dia isy an'izao jereo fa tsy isy teny mihitsy ao anaty baiboly hoe fa zao za tsy te hoany fa natrehan Jesosy ilay izy satria fantany hoe fotoanan'Andriamanitra. Mila ianao mandinika an'izany eo amin'ny fiainanao. Ny fotoana omen'Andriamanitra anao ohatra raha anao mivady aman-janakao dia tanterao izany. Aza variana mandeha miloka ary, aza variana mandeha mibaladilady ery ianao fa tsy amin'izany intsony. Hoentona ankizy angana mibaladilady. Tsy ianao rery mandeha mistilitily any miaraka amin'ny namanamanao ireny, izany tsy midika koa re tsy tokony fa ataovy hifanarahana tsara. Amen. Ny zavatra omen'Andriamanitra anao androany dia hiainao ara-potoanany tsara. Fa ny androany ange tsy miverina intsony ka tadiova raha nisy zavatra niandrasan'Andriamanitra minasa ianao androany nefa tsy nataontsika ilay izy. Ahoana ny iverenantsika ty rapitso indray? Ahoana ny iverenantsika amin'ny androany?
hoe raha-pitso dia hiverina amin'ny androany tsisy an'izay tso. Donc samy be dia be ny olona very fotoana. Andriamanitra fa te hikarakara azy. Izay mahatonga mpanompon'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza vela lany fotoana eo ampanefenanao Andriamanitra. Ame fotoana amin'izay izy hitahiny anao. Amen. Te hiteny aminao hoe Andriamanitra nge tena endry izy. Amin'ny fotoana jereo zao tafita diso fotoana koa. Amin'ny fotoana andehana amin'ny mpanjaka miady reraka ozy fa tsy andeha. Ianao moa zany efa hoe mpanjaka dia efa toteny ianao e. Ianao nge tsisy solony izanizy zany fa ianao ihany manapa-kevitra amin'ny fiainanao e. Davida ihany nanapa-kevitra teo amin'ny fiainany dia zao tsy nety nandeha izy nefany amin'ny fotoana tokony fandana amin'ny mpanjaka miady. Io fotoana io zany tsy fandehanan'ny olon-tsotra miady fa mpanjaka mihitsy ny mandeha miady amin'io. Tsy nandeha iny dia voly fa naniraka Batseba teo. Na tiana na tsy tiana maty aloha ilay zaza rehefa avy eo. Ary ny ozina mipetraka foana ozy izy ny ten'Andriamanitra, mandra-pialanao ozy izy dia sabatra foana. Zareo fa famono ange zanany e. Famono daholo reo fa tsisy inona zany. Mivokatry ny tsy fanekena ra-potoana amin'ny fotoana nandrahan'Andriamanitra. Ka za mora manao fotoana anao zany fa aleo Andriamanitra anao fotoanany. Be dia be ny zavatra tiantsika atao. Fa zao mendrasan'Andriamanitra aloha. Amin'ny fotoana tokony andanana miady izy indray no midorororo be teo reraka hono izy. Dia zao ngamo maninona. Ka zao amin'ny fotoana tsy andraisanao fepetra amin'ny fotoanan'Andriamanitra neninao anao foana iny rehefa avy eo. Teo amin'izay vao iny Batseba nareo ve dia tsy mba nahita hoe naninona koa arianina anao an'ity. Ko Iory efa maty ity ato efa nitsaika. Hitanao ilay izy ny devoly zany tena fraction de seconde tonga dia mavita zavatra ratsy be dia be ianao. Fa tsy andro zany hoe amin'ny herintaona ianao vao ataoko mihaona aminao i Batseba eo ny eo ihany dia mavita zavatra be dia be. Satria miasiste koa ny devoly. Dia izay mahatonga na miteny hoe ny fotoanan'Andriamanitra aza omena ny devoly zany. Fa tonga dia atao foana ilay izy. Amin'ny fotoana hipetrahanao eo amin'ny toerana misy ianao aza manandra teny zany hoe vadika lehilahy toetra tapika ianao. Za nge vehivavy ihany fa za koa toeteda e. Tsy toeteda zany. Amen. Ny manko vady koa raha vao tsy terina kely ohatr' izay tsy mety. Zay hoe tiako tenenina. Za manko mitombatomban-dahy zay dia ny amin'ny vadiko raha vao tsy ananina mihitsy tsy mety. Ka tsy zay. Tsy zany, tsy zay ilay izy. Rehefa mandeha any an-dalana ianao mety tsy be dia ianao koa moa ny be dia ianao na 10 alina ianao vao mody. Misy fotoana ange ty zavatra ity e. Mana vady mana zanaka ndeha hody. Mety mipetratra irery ianao nefa tsy manao ninina hitanao andeha hody ahitokana hiresaka amin'i Jesosy. Dia fanajana fotoana daholo zany a. Fa tsy hoe dia ka za moa inona fa dia zany za raha mandoa ny ofatrano. Tsisy idirano ahy efa teneniko foana nareo. Tsisy idiran'izany mihitsiny. Fa tena hoe ianao manaja manaika ny fotoanan'Andriamanitra. Anijero tsara fa na hivava io ary nge regleny amin'ny fotoana io e. Misy fotoana itenenanao izy dia misy fotoana anginana. Hitanao tena regleny ohatr'izao mihitsy vavanao io. I Baiboly miteny an'izany fa tsy za. Misy fotoana itenena, misy fotoana anginana. Ka azazokafanao manao koa mivava indraindray. Fa misy fotoana itenenana, misy fotoana anginana. Amen. Militsika manaraka tsara an'izany mba tsy ho diso ny fotoanan'Andriamanitra ianao. Fa rehefa tsy diso ny fotoanan'Andriamanitra ianao dia jereo fa mandeha jereo ny lalana ny lalovan'i Jesosy. Ara-potoana daholo efa voasoratra daholo ho avy ny fotoana hozy Jesosy nareo zao andahanahy ianao petera dia ohatran'izao jereo ara-potoana daholo fa tsy hoe lainga ilay izy. Jesosy manaja fotoana dia nasehona fatany daholo dia jereo fa nafatany meloa ary tsy nisaotiny ilay izy fa narahany ara-drariny tamin'iny rehetrarehetra iny satria izay mihitsy ny fotoanan'Andriamanitra. Ka ny anjarantsika dia manaiky an'izay. Rehefa misy zavatra mitranga eo amin'ny fiainanao mety tsy tianao ilay izy fa rehefa izay ny programan'Andriamanitra nataony taminao fa maninona ary ny ianao koa ny zana toetra
dia hiteny ary venao hoe za zany ilay tena tsy tian'Andriamanitra indrindra. Mety mbola tsy mandeha tsara ny asanao ohatra dia eo anao dia memenina foana eo fa sao dia efa tokony nandeha ilay izy fa ianao ohatra ny tsy manao izay tokony ataonao dia nikisaka ny rahona ozy ny fitenitsika izay. Dia rehefa avy eo ianao malahelo hoe fa naninona ny rahona nikisaka, ngatsika afaka nenjika an'iny tsoa fa lasa iny aloha, ndana miverina ary amin'ny sitrapony indray dia miverina indray. Izay kely ny Abrahama verina tary. Normalement tokony efa 13 ans efa hitezana ny Isaaka, lasa tsy maintsy navoaka indray aloha i Agara sy ny zanany dia miverina voalohatra ilay mbola tsy nananjanaka tsy nanindray satria tsy maintsy alefaso aloha izy ny tena zay vao miasa, alefaso ireo aloha. Amen. Hitanao amin'izany ny fomba an'Andriamanitra, izy tsy olombelona. Izay mahatonga antsika mianatra miaina amin'ny fahamarinana satria raha izaho zao misy fotoana miteny amin'ny zanako hoe etiko any ananiny ianao, any Analakely ianao. Dia rehefa avy eo adiniko tapoka tetetra tapoka eka zany dia lasa mandeha dia atsoko telefona izy rehefa avy eo lasa aloha fa dia Andriamanitra verintsika foatra izay koa. Tsika indraindray tsy marina fa izy marina amin'ny teniny. Rehefa ny teny izy fahitanao dia tena mitahanao izy. Zareo tsara tamin'ny fiainan'ny Abrahama, rehefa ny teny izy tahaka ny kintana fasika rehetrarehetra dia tena nataony izany. Fa tsy hoe azafady Abrahama fa mo adiniko, tsy Andriamanitra intsony izy raha izay. Izany hoe tsy hoe tsy Andriamanitra intsony fa tsy Andriamanitra izany izay niteny izay raha izay. Za olombelona afaka mivadibadika indraindray amin'ny teny amin'ny zanako hoe ndao aty dia rehefa avy eo dia aleo ianao mijanona fa ohatran'ny nandinika tapoka mijanona ianao. Dia indraindray ohatra ny eritreretiko ohatr'izay koa Andriamanitra hoe sa ve mba ho tahina, sa ve mba ho zao, mba izy valiny any ve ty problema lavatrehako amin'ny fiainany ity, fa za mihitsy ve ny tena tsy tiana, fa maninona ny ohatr'izao foana ny zavatra mitranga rehetrarehetra. Dia eritreretinao fa ohatra ny ianao Andriamanitra dia ohatra ny efa kivy ianao, ohatra ny efa tsy manana fanantenana zany fa dia andao hiaina fotsiny aloha dia izay mo dia mifaly fotsiny, tsy mifaly fotsiny ka. Tsy possible zany hoe mifaly eo anaty fahoriana izany ianao ela be. Dia hoe ekena fotsiny moa zany fa indraindray disotsika io ny lalana, tsy io ny lalana miova ianao fa tsy lalana io, tsy lalany Abrahama mihitsy ny hoe efty ny lalana, hitanao tsara ny nandravan'Andriamanitra an'ilay izy fa tsy lalany Agara fa Isaaka ihany lalana. Fa miverena amin'ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny dia mbao verinao miditra ohatry Isaaka. Amen. Ka misy fotoana ianao mila mandinika hoe tokony tamin'ny fotoana nanaovako an'izao tsy nanao. Ahoana izany ny iverenako amin'izay? Verina eny am-pototry ny tongotr'Andriamanitra. Miverina eny am-pototry ny tongotr'Andriamanitra fa tsy mitifitra basy an'Andriamanitra. Tena misy marina ve izao Andriamanitra izao? Na ataony devoly manamelo tena za mihitsy angamba ny tsy tiana. Fa ianao tsy tia olona dia eritreretinao fa tsy tia olona koa Andriamanitra. Andriamanitra tia ny olona rehetra izy. Tia mpanota izy fa tsy tia ota. Esory fotsiny fahotana. Mandehana mahitsy izay ny teneniny tamin'ny Abrahama. Mandehana fotsiny mahitsy fotsiny ao anatrehan'Andriamanitra. Dia maro anao ao izy. Ary vao hitanao fa misy zavatra mivilambilana paso iloha vao mandeha. Asa mandeha amin'ny vilambilana izany fa alao mahitsy foana. Na haningotra ny tenanao ary. Fa amin'iny fotoana iny, ianao ve dia eritreretra hoe tsy alahelo ve mifono Rebeka nandefa ny zanany? Fa nisy fanekena tao dia niaro Andriamanitra satria nanaiky ilay zanany. Ianao ngindra indray tsy mahafantatra izay afaty ianao. Mety mepita eto ianao tsy hitanao fa io misy camion. Fa rehefa mandeha amin'ny programan'Andriamanitra ao vitan'Andriamanitra mampitsaka frein an'iny tapoka. Impiripiry zasy ianao tsy tratra ny zavatra ohatr'izany. Amen. Amilitsika aza manao aza taraiky fotsiny izay. Ara-potoana rehefa misy olona mananady aminao mindana mamela aingana, avelao aingana ny elony. Izay ny atao hoe mandeha ara-potoana miaraka amin'Andriamanitra. Rehefa misy opportunité sokafan'Andriamanitra eo aminao, iny antsika manko raha hoe opportunité dia tia foana, vola foana izay. Any opportunité koa famela-keloka. Rehefa misy anjanja misy fandeferana tamin'iny izao tena tokony nangina nefa zao dia tsy miteny amiko intsony ny atao tranoko efa mangina automatika izany. Tsaraka ilay ny andrasan'Andriamanitra anao amin'ilay fotoanan'Andriamanitra io fa tsy amin'ny fotoananao
ianao efa ny olona efa tsy miresaka aminao tso vao hoe angina ianao iza koa ny resaka aminao amin'ilay fotoana iny mihitsy ny andrasan'Andriamanitra zay ny andraisana an'ilay fahanginanao za rehefa nangina ianao rehefa niteny beko rehefa tsy miteny tsony ny olona hoe nangina amin'ny fotoana anginana dia mangina ozy ny baiboly amin'ny fotoana itenenana dia mba mitenena mino sy matoky efa nandray zavatra ianao aminao fa hianatra tsika andeha amin'izany programan'Andriamanitra zany izany fotoanan'Andriamanitra fa na Jesosy ary dia nandeha tamin'ny fotoanan'Andriamanitra zao fa tsy hoe voateraka izy dia efa nafantatra hoe za zao dia efa tonga dia hoe ndao mboy amin'ny hazo fijaliana tsy any aloha mandeha aloha hoenty mandeha par étape daholo ny zavatra rehetrarehetra dia rehefa avy eo tonga any amin'ny destination finale ianao izay ny andrasan'Andriamanitra anahy dia rehefa tonga efa vady lanitra ianao dia io ny zanakao dia io ny vadinao dia ireo mpiara-manompo aminao dia ireo daholo ny olona rehetra dia ozy izy ianao mantsiany Jesosy hoe Jesosy reto sasasasa izay menao dia ireo daholo izay tena angamba tena tsy haiko nareo fa za mandinika an'izany foana eo amin'ny fiainako rehefa mandiny tena indry Jesosy hoe ho avy ange izany fotoana izany tena mamy ange izany dia io ianao Jesosy dia reto izay menakavy dia io ny zanako dia io ny vadiko fa zay nge tena nanaraka le fotoana soa afanapahoriana ozy izy ny baiboly izay ahafantarako ny didinao ka aza raisina fahoriana amin'ny fisedrana fa raisy tombontsoa reny amin'ny fotoana tsondromina ianao misy zavatra mila avoaka ao da aza miady aza mitady fanamarinana ny tenanao foana amin'ny zavatra rehetrarehetra fa mba mianara manaiky ny lalan'Andriamanitra Jesosy tena matoty ohatra zao zao zany zavatra mitranga aiza amin'ny fotoanany tompo fotoana ve zao amin'ny firy maraina zao efa amin'ny firy mbola tokony atory foana ve za tokony mandoalika amin'izay kosa mivavaka raha rotiny ny andro azo anaova-tsoa fa meratsy zao fiaina zao hitsangantsika dia hitehaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra andraisantsika mpanompon'Andriamanitra. Aofafontananao dia eto anatrehan'Andriamanitra ny fiainanao sy ny fahafahanao mifandray amin'ny fotoana. Sotra ray amin'ny anara-maheran'i Jesosy nomenao ny teny fanairana, ny teny fahamarinana, ny teny fiainana, ny teny fananganana sy ny teny fampahirezana. Sotra ny amin'ny fotoanandro maraina satria natsanganao zao sekoly zao mba tonga anay hianatra zavatra mbola tsy hainay, nianatra zavatra mety efa hainay ihany fa tsy mbola voafehanay. Misaotra ny amin'ny fanampianao, misaotra ny amin'ny fanainao masina, manokatra masonay tokoa hita ny asaribidin'ny fotoana ary miverina izay amin'ity marain'ity tompo ao mifona aminao ny amin'ny fahadisoany ny fanapa-kevitray diso fotoana izay dia diso zavatra be dehibe dia hifonany aminao zany satria ianao efa manokatra n'ilay fotoana fa izay iny tsy tafiditra dia avy eo mangidy sy manenina nefa tsy afa-manoatra satria diso zavatra anankiray. Andro maraina kosa nefa renay ny asaribidy sy ny alehibe ny fitiavanao, ny fisokafan'ny tananao mbola handray anay indray amin'ity marain'ity. Tsarovy ny tokantrano izay diso fahasoavana teo anatrehanao indray manomboka amin'ity fotoana ny fanatrehanao ity. Ianao ihany koa nefa niteny fa onerako ianao ny taona no an'ny valala. Ary manana fanantenana zay fa rehefa tena mifikitra aminao fa tena sarobidy aminay tokoa Jesosy ny andeha araka ny fotoananao ary manomboka amin'ity marain'ity tokoa dia hitandrina, hiambina, hiady izahay mba tonga anay tsy ho very fotoana na ho tara fotoana ary zany kosa nefa dia ho voninahitra narinao rery ihany. Tsarovy ny tokantrano tsirairay avy izay tonga manatrika amin'ny fotoana andro amin'ny maraina. Tsarovy izy ireo eo amin'ilay teboka anankiray etsono ny famonjena avy aminao. Tsarovy ny isa tokantrano, tsarovy ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny mpiray-tam-po, tsarovy ny tsirairay avy mba tena hilomano sy hiaina ao anatin'ny sitraponao amin'ny anara-maheran'i Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Tiaka mafitsika ho an'i Jesosy mahazo toerana vetivety anao fanatitra tsika ho fankasitrahantsika an'Andriamanitra ny amin'ny asaribidin'ny fotoana sokafan'Andriamanitra eto foana mahatoky Andriamanitra. Amen. Dia ny programantsika zoma trampokon'olona nalakely amin'ny efatra hatramin'ny enina sabotsy fandraisana lahady maraina misy direct amin'ny hvkl-mission events. Mbola ampahafantarina antsika eo ny fotoana hoe amin'ny firy manomboka fa manaraka fotsiny tsika miezaka tsika manaraka
mba handray ny message na Pentecôte. De ny latsinainy misy ny fitsangatsanganana lundi de Pentecôte ery amin'ny eny bypass de manantona tompona andraikitra angambany ianao amin'ny zomana sabotsy tokony efa misy an'le tikeza raintsika ohatrany tamin'ny farany mba ahafahana mandamina ny fiarahantsika manao an'izay hetsika izay tainy Jesosy daholo tena akaikinao misy fotoana hoe ary io fotoana io hoe de tsy maintsy ajaina hoe de manomboka androany hoe mangatamy fanampiny fanamasina hoe mba ho tonga saina ra-potoana hoe anao zay tokony atao hoe amin'ny zavatra rehetra. Amen. Araka le tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo aoka ianao azoto ody any an-trano omeo fotoana ny ao an-trano zany omeo fotoana Andriamanitra amin'ny fanompoana, omeo fotoana ny asanao hitanao misy fotoana mahamety daholo ny zavatra rehetra de apetrao amin'Andriamanitra zay fandaminana fotoana zay fa ty taona ty efa niteny Jesosy fa taona amin'ny fahamatorana de anisan'ny fahamatorana ny fifehezana ny fotoana ao ambadik'izay misy zavatra be deaibe milamima eo amin'ny fiainanao. Ohatra fotsiny ny fête de mère zao tamin'ny lahady tsy amin'ny lahady tendro zany vao andeha Arabo efa tary zay azo le mizavatra ara-potoana tena ohatrany hoe mampimeza ny teneko zany fa tena ataovy ara-potoana ny zavatra rehetra. Fiarabana ataovy tonga ara-potoana, ny fisaorina tonga ara-potoana, ny vavaka ara-potoana, ny fampiresahana ara-potoana fa tena mety io reto tena mety io antanio mamy fa mety io rehefa atao le fotoana de mety koa ny ianao rehefa mandeha anao tarihan'ny fanamasina andeha amin'izay fotoana zay. Amen. Zao fotoana hitsanganana de fotoana andraisana tsodrano fotoana le izy. Alleluia. Raisina tsodrano zay tononona aminaran'i Jesosy tononona amin'ny fiadanan'i Jesosy mihoatra noho ny fahalalana rehetra eo amin'ny fiaina tokantranonao. Io tokantranonao io de tokantrano mireflete an Kristy sy ny fiangonana. Mahita filaminana, fiadanana, fitiavana, fitsaharana, fahasambarana ary tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa ny tokantrano zay mandresy manaraka an'izao fampahirezana zao de tokantrano miambina vonona hiatrika mandrakizay sy vonona ho tsenain'ny tompo amin'ny voninahitra. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa manomboka amin'ity maraina ity tsy misy fotoana verivery fahatanjany. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy fa tsisy midororo zany sy domelina be zany tsisy tsondreny le fotoana very reny fa manomboka izy fahatongavan-tsaina vao misy fotoana malalaka de manontany tompo tarihan'ny fanamasina de miasa araka ny tokony izy avokoa ny fotoana rehetra. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta fa mahazo toerana ny fotoana ho an'Andriamanitra eo amin'ny tokantranonao, ny fotoana ho an'vady aman-janakao, ny fotoana ho an'ny asa aman-draharaha, ny fotoana ho amin'ny fiainam-panahinao, ny fotoana ho amin'ny zavatra rehetra zay voatonona sy zay tsy voatonona. Mahita fa hijoro ianao manomboka hitombo amin'ny fahamatorana hifeny safidinao anao zay tokony atao fa tsy anao zay tianao atao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tononona ny fahafelona sy ny fahavokarana ny fampahitana fitifeno amin'ny tokantrano misy anao io satria ifantohanao io ary tianao satria tsapanao sy renao ary tadidinao fa avy amin'Andriamanitra io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Tononona ny fanasitranana, tononona ny fahasalamana, ny hery sy tanjaka ao anatin'io tokantrano io, tokantrano milomano sy feno ny sitrapon'Andriamanitra, feno vavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Amen. Zareo ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo. Amen.